Ya fantatsika tsirairay aby amin'ny anaran'ny tompondray a, mbola nomen'Andriamanitra tompon'androtsika tratra n'ity taona 2020 ity a, roapolo sy roa arivo sahady tsika zao a, zay tena hiazakazahana mihitsy a amin'ny fanapariana ny hafatr'Andriamanitra. Toriana amintsika fefa akaiky Jesosy a, ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahoanlanitra Jesosy a, zany dia maika sododina zay, ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahoanlanitra Jesosy any zany de maika sododina ny tenako sy ny mpiara-miasa rehetra mba hanambara amintsika ny fahamarinana ara-baiboly a hatrany hatrany, ambarao ny fahamarinana, ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana ozy ny tenin'Andriamanitra. Raha ho avy eny amin'ny rahoanlanitra Jesosy de tady tsara fa tsy ny fiangonana, eo vato be na tsara tarehy manao ahoana ny fiangonana, tsy io fiangonana io akory no ankarany fa le fanahy le olona. Isika ozy ny tenin'Andriamanitra no fiangonan'Andriamanitra novidiany Jesosy tamin'irany de ny vatantenantsika olombelona novidiany Jesosy tamin'irany a, isika no tempolon'Andriamanitra velona. Zany de ilaina antsika zany mbola mitoetra tsara, ary hinoko marimarina fa mbola tena mitoetra tsara ianao a, mbola miazona mafy hatrany hatrany a zay zavatra efa niazoana an' Jesosy ianao a, zay zavatra efa nomena anao a de ho tazominao mafy hatramin'ny farany zany. Androany tsika de hijery fampianarana mahafinaritra anankiray a, zay ao anatin'ity vidéo faharoa amby enimpolo ity a, de misy hafatra lehibe zay fampisaintsainana lehibe izy ity ho antsika kristiana, tonga antsika hisaintsaina, tonga antsika tsy ho variana amin'ny zavatra maivamaivana fa mba tena hijery lavitra mihitsy ary mailo amin'ny ara-panahy fa ay ve mbola mandalo dingana be deaibe na examen be deaibe na mila avadibadika mihitsy ny fiainan'ny kristiana, zay vao tena tanteraka izy. Jerevantsika ary ny tenin'Andriamanitra, ity hafatra ity moa de ho an'ireo zay mahatoky tena be loatra sy ho an'ireo zay mihevin-tena ho zavatra ka tsy de mandroso lalina amin'ny ara-panahy, de omenanao zany ny hafatra mba tonga anao mailo. Ao amin'ny Petera voalohany toko fahefatra andininy fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, ary ny Korintianina voalohany toko fahasivy andininy fadimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fa tonga ny fotoana tsy maintsy hiatombohan'ny fitsarana ao amin'ny tranon'Andriamanitra, ary raha miatomboka voalohany amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy mankatony filazantsara an'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no isehoan'ny tsy araka an'Andriamanitra sy ny mpanota? Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ho fanaovan-tsoa ny tehirizany ny fanainy amin'ilay mpamorona mahatoky. Maria le teny hoe ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no isehoan'ny tsy araka an'Andriamanitra sy ny mpanota? Raha saika tsy voavonjy ny marina. De ho jerevantsika ndray ny Korintianina voalohany toko fahasivy andininy fadimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona rehetra zay miezaka hahazo de mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny de mitady sady voninahitra mety ho lo fa isika ny tsy mety ho lo. Raha izao ary de mihazakazaka nefa tsy toy ny manao totohondry, ary mamely totohondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fa andrao na de efa nitory tamin'ny sasany azy aho de ho lavina kosa ny tenako. Eto amin'ity andiny soratra masina ity de ahitantsika zavatra anankiroa hoe raha saika tsy voavonjy ny marina sy le hoe aiza ny isehoan'ny tsy araka an'Andriamanitra sy ny mpanota. Zany hoe raha dinihantsika tsara zany ny contexte eto a, de zavatra hisy sy hiseho
eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra izy ity. Zany hoe ho avy zao ny fotoana zay tsy maintsy hisian'ny fitsaran'Andriamanitra io ary mampatahotra io satria misy ambaratonga le izy. Misy ambaratonga le izy, eno tsara, misy ambaratonga le izy de manomboka ao an-tranon'Andriamanitra. Zany hoe na ny minitra, na ny segondra, na ny volam-piangonana, na ny zay zavatra rehetra nandaninao ny volan'Andriamanitra de ho tsarain'Andriamanitra. Miatomboka ao amin'ny pasteur zany satria ho avy hozy izy ny fotoana, tonga ny fotoana tsy maintsy hiatombohan'ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Aza vilivily fa tonga de directa be zany. Ho avy ny fotoana zay tsy maintsy hiatombohan'ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra. De anjaranao mamina vilona sy mandalina hoe ahoana zany lazain'ny tenin'Andriamanitra zany. Ity de mamely ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahatoky. Ity de mamely. Ndreo tsy voatery mpanompon'Andriamanitra koa, mety olona tsy mahatoky nefa mitatam-bola, ohatra hoe birao-piangonana ataontsika hoe olona mpampianatra sekoly alady, mety mpampianatra sekoly alady koa nanan-kinan-javatra nefa tsy mahatoky. De ho avy zany fitsaran'Andriamanitra, ny olona marina aloha ny tsaraina voalohany amin'ny nataony. Reo olona tao am-piangonana reo andalo fitsarana reo. Andalo fitsarana reo. Zay vao ny mpanota. De mipetraka ary ny fanontaniana hoe ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza nisy ahoany tsy araka an'Andriamanitra? Ty koa aloha de mampirisika e. Mampirisika ny olona tsirairay avy mba hino an'Andriamanitra sy mba hatahotra an'izany fitsaran'Andriamanitra zany satria raha olona mivavaka aza, raha zay ny azontsika hanazavana azy, raha olona mivavaka aza tena hoe mikely aina, tena hoe manao zay azony atao mba hatafidirany lanitra, olona mivavaka, matoky an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, mety tsy ho azo antoka raha tonga amin'ny fitsaran'Andriamanitra, maika fa ianao mpanota hiringiriny lavitra an'Andriamanitra tsy piditra am-piangonana io. Anahoana zany ny aminao? Anahoana zany amin'ny fiainam-panahinao? Anahoana zany no hoavinao? Mety teny angamby ianao za tsy mino an'izany fitsaran'Andriamanitra zany, mety teny angamby ianao tena tsisy zany, za tsy mino an'Andriamanitra, za tsy mila fivavahana, za tsy mila an' Jesosy, za tsy ilaiko zany fivavahana zany. Mety azonao atao tokoa miteny an'izany, tsy afoana ny fahamarinana zany. Tadio tsara fa tsy afoana ny fahamarinana zany. Azonao atao ange miteny an'izany hoe zanareo mpivavaka any zany, fa tsarovy tsara eto a, fa olona mivavaka reto a, mbola atahorana ny aminy, atahorana satria tena avadibadika mihitsy izy. Ny olona miditra ao amin'ny lanitra tokoa aloha de olona voavadibadika e, olona tena efa voazary toetra, tena olona fa voavadibadika, tena zay mahatonga ny Paoly miteny mihitsy manao hoe miezaha hozy izy, miezaha mitady fihavanana amin'olona rehetra ary fahamasinana, fa zay rehetra tsy manam-pamasinana de tsy ahitany tompo. Zay voasoratra any amin'ny Hébreu 12:14 zany. Vakitsika vetivety zay fampahirezana, hamarintsika ara-baiboly mihitsy ny epistily, manjary lasa ohatran'ny hoe teniko le izy de tsisy fitraikany fa ilaina hamarina ara-baiboly. Hébreu 12:14, miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany tompo. Tena misy fiezahana mihitsy zany, tena hoe mailo mihitsy, misy fanany fahamailona mihitsy eo zany, tena miezaka, tsy manaiky mihitsy raha tsy tena tafatsofoka lalina anaty fahamasinana, fahamasinana lalina. Zay nga mahatonga any hoe mampatahotra ihany mahita an'ireny olona mitanjatanjaka manao akanjo bory tanana, manao akanjo manify. De ozy ianao manoe Andriamanitra anie mijery ny fo fa tsy mijery ivelany, marina zany fa ilaina ny fahamasinana anatiny sy ivelany, satria zay ao anaty eny nge mivoaka ety ivelany, zay ao anaty eny mivoaka ety ivelany, ke ilainy moa zany manamasy tena hoe araka lazain'ny Paoly apôstôly io, tsika koa tsy lehibe ny apôstôly fa reo ny mampianatra, manoro lalana antsika hoe miezah ozy izy mitady fihavanana amin'olona rehetra ary fahamasinana, zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. N'inon'inona zany ezaka atao, n'inon'inona zany famirapiratana. Ray andro zay de nandrea toroteny hoe any Amerika any hono, any akaikin'ny Amerika any, misy fiangonana vita amin'ny volamena, na ny tafo aza vita amin'ny volamena, de mandeha roplanina na hélicoptère zany hoe tonga de tazana hoe io le fiangonana, mangirana,
manjelanjelatra, tazana zany le izy avy lavitra, volamena. Misy ny olona tena vita carreau daholo ny fiangonana, vita vato mafy, vita marbre. Tsoroko aminao nefa raha ny fahamarinana ara-baiboly, tsy ny hatsara ny fiangonanao akory no inona fa le toe-panahy. Zay le niteneniko anao tany am-boalohany, le tena fiangonana de zasy anao, fanahiko sy ny fanahinao. Tsika ny tempolin'Andriamanitra velona fa aza de sy doka, tsy ratsy akory. Zay aloha de tsindriko eto a, tsy ratsy akory manana fiangonana tsara, mampirisika anao, amboary tsara ny fiangonanao, mampirisika anao hoe karakaro tsara ny tranon'Andriamanitra, fa aza de sy doka amin'inona, variana amin'io fa adino ndray le tena zavatra, de le fanahintsika, kolokoloana le tena fanahintsika, le tena ho ampakarina. De tiako lazaina aminao zany hoe io fanahintsika io zany mila miezaka, tena miezaka be mihitsy, zay vao tafiditra, misy fiezahana be mihitsy zay vao tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Jereo nge tenin'le zatovo anankiray ao Matthieu toko faha 7ambinifolo hoe, Matthieu toko faha 7ambinifolo andininy faha enina ambinifolo de arao tsara le tantara fa misy tantara kely eo zay tsara henontsika. Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe mpampianatra tsara, inona no tsara atao ka azahoako fiainana mandrakizay? Hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy ray ihany, de Andriamanitra. Raha te hiditra any fiainana ianao de tandremo ny didy. Hoy rahalehilahy taminy, inona moa? De hoy Jesosy, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza milaza vavolombelona tsy marina, manaja ny renao sy ny reninao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy, zany rehetra zany de efa voataniko avokoa hatramin'ny fahazazako, fa inona no mbola tsy ampy amiko? Maria teny hoe inona no mbola tsy ampy amiko? Ohatrany te hiteny izy hoe inona no mbola tsy mahatanteraka? De namaly azy moa Jesosy, de hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, raha tianao tanteraka, raha tianao hiditra ny fiainana mandrakizay, Jesosy zany de niteny mihitsy hoe ilaina zany voavadibadika mihitsy ny fiainan'le olona, tsy ampy fotsiny ny zavatra ivelambelany fa tena voavadibadika. Zay le olona miditra ny fiainana mandrakizay. Ka zavatra tiako tenena aminao hoe todika manokana amin'ny mpanota eto, hoe ianao moa zany de tsy miditra am-piangonana mandre filazantsara, mahafantatra ny hoe misy ny lanitra, misy ny elo, de tsy mba manompo an'Andriamanitra, tsy mba manokam-potoana amin'Andriamanitra, de eritreritra avy anao raha ho avy ny andro afa-ty zany, de eritreritra avy anao fa hiditra tsokosoko amin'ny fiainana mandrakizay. Tadio a, fa ny fiainana mandrakizay de tsy mba tahaka ny tsenana bazary, na hoe bazary de Noël ka hoe, na hoe tsena be anankiray ka hoe miditra ao daholo, ty olona rehetrarehetra tsisy manery tety, tsisy manakatsaka anao ka afaka miditra ao daholo, tsy tahaka ny tsenana, tahaka ny bazary, ny lanitra, vavadin'ny lanitra fa zao olona efa voavadibadika ny miditra ao. Ary zay a ny tomako anao mpanota, raha mbola tsy mpiditra am-piangonana mihitsy ianao, raha tena mbola tsy nanolo tena ho an'i Kristy ianao, de ilaina manolo tena, ilaina mba mihevitra ny ara-panahy, satria ianao ange ka tsisy raisina raha vao maty io e, satria tsisy raisina ianao raha maty io, satria ianao tsy linge marina le tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko fahaenina andininy fahafito hoe zay nahafafintsika ihany tsy maintsy jinjaintsika, ka inona ary nahafafinao e? Inona le zavatra nahafafinao amin'izao lôjika-piainana reto ambonin'ny tany? Mamafy voatsara-maso raika apoaka ny olona anankiray de mieritreritra hijinja, misimisy izy. Ke ianao hoe tsy namafy de inona no ijinjainao eo? Ianao tsy nanompo an'Andriamanitra, ianao tsy mba nanome ny fotoananao na ny minitranao na ny segondranao mba hamakiana baiboly na isaintsaina na hanaovana sitrapon'Andriamanitra, ka ianao hoe mieritreritra hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay. De zao ianao mana hoe mafy loatra ange zany teninao zany, mpitolo teny. Zay aloha ny fahamarinana eto. Aiza ny misy ny tsy araka an'Andriamanitra sy ny mpanota, azo antoka zany fa ny mielo, fahaverezana, satria na ny mpanota tsy mivavaka amin'ny mpanota, de inona ary no antenainy eo, iza ny avocat? Reto olona marina reto nge, reto zany zao le lazainy ten'Andriamanitra hoe raha saika tsy voavonjy ny marina, reto zany zao le zarava voavonjy, zany hoe mba soa ihany fa tao Jesosy nanao avocat azy
nisy solo-vava azy teo amin'ny fitsarana de afitra soamantsara ihany ny sasany fa ny sasany a tsy voavonjy. Tsy voavonjy. Misy olona zay nihevy tena fa mivavaka de nieritreritra hoe tafiditra ny fiainana mandrakizay fa tsy tafiditra. Jereo nge ny bokin'ny Jeremia e. Aleo amarintsika raha baiboly mihitsy mba hahatonga anao liana sy ahery amin'ny ara-panahy. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia ato de misy tena mahafinaritra be zay ifampaherezantsika. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia, Jeremia toko fahavalo andininy faharoapolo. Jeremia toko fahavalo andininy faharoapolo. Lasa ny fahararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika. Lasa ho sizy ny fahararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika. Rehetra zany le olona le nandre toro-teny ihany, miditra am-piangonana fa tsy miraharaha tsara ny fanahiny, mety mpiatsara velatsinzy, mety tsy mety enony fotsiny le tenin'Andriamanitra. Rehetra zany le olona mpihaino fotsiny, miditra am-piangonana fa tsy mahatsapa n'inon'inona, ary tsy mba mandray responsabilité mihitsy hoe inona mba hampandrotsoko ny fanjakan'Andriamanitra. Zay nge lazain'ny tenin'Andriamanitra raha fatra-paniry zava-panaina de zay hampandroso ny fiangonana atao. Rehetra zany le olona tsy manana responsabilité fa tonga miangona fotsiny ihany. Tadidio fa tsy tsika miangona fotsiny ilay, fa olona mampandroso, olona manana hetaheta mba hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Hoe inona eo amin'ny ratsambatan'i Kristy zany misy anao e, hoe tanana ve anao sa tongotra sa vava ve sa loha, ny loha zany. Satria ireo rehetrarehetra ireo de samy manana ny andraikiny, samy manana ny anjara brikiny tandrifiny ahafaha mampandroso ny tenan'i Kristy. Rehetra zany le olona le tonga am-piangonana fa tsisy andraikitra raisiny mihitsy, sady mihenahena tsy mety atao batisa, mihenahena tsy mety mandray famonjena, fa de mihevy tena nefa izy fa hoe za mpivavaka, za voavonjy. De zao lazain'ny tenin'Andriamanitra, lasa ho sizy ny fahararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika. Zany hoe le fahararano tiany tenena de fahararan'ny tenin'Andriamanitra e. Zao nge mbola fahararan'ny tenin'Andriamanitra e, mampibebaka anao mpanompon'Andriamanitra. Misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra na any amin'ny Facebook zany, na any amin'ny internet, na any amin'ny YouTube, any amin'ny radio, any amin'ny télé, fa de henon'ny olona fotsiny. Satria variany zao fiainana zao ny olona, variany eto amin'ity zao tontolo zao mandalo ity, variana ny amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro de tsy miraharaha intsony na de niara-panazy tena izy aza. Variana ny olona. Dinio mandinihy ianao zao fotoana zao fa tsy liana ny amin'ny tenin'Andriamanitra intsony ny olona. Mandehana ianao any France any fa tena tsy liana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vao resaka fivavahana ny idiranao anamboarana visa ho any ampitan-dranomasina, tsy liana ny amin'izany ny olona. Sady efa variana ny olona, efa andro farana zao. Ka zay no mahatonga an'le hoe, mahatonga ny fampianarana zay memy Paoly teo hoe ny tena misy natao ohatra modely hoe fa asiako mafy ny tenako izy ho mangana ka andevoziko, fa andao na de nitory tamin'ny sasany zao de ho lavina kosa ny tenako. Eto ihany koa zany a, mialohan'ny hamaraparana antsika azy, satria tsy atao lava ny hafatra, de hoe misy koa ny olona mihevy tena fa navita didy sy navita zavatra be deaibe tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra de mieritreritra hoe voavonjy automatika. Tsia! Paoly apôstôly eto eritreritra tsara hoe efa nitory tamin'ny olona be deaibe fa mbola matahotra ina sao de efa nitory tamin'ny sasany azy aho kanefa ho lavina kosa ny tenako. Zany hoe ny olona nitory tamin'ny sasany zany kanefa lavina de tahaka ny mpanira anankiray eny amin'ny parc na eny amin'ny stationnement, manondro ny olona hoe aiza ny lalana makany Dego, aiza ny lalana makany any Atsimo, any Toliara, aiza ny tôbila mandeha makany de atorony ry, aiza ny tôbila makany Moramanga, ry Compimary. Nefa izy amin'io tsy mandeha fa mijanona. Zany hoe manoro an'le olona fotsiny fa tsy mandeha. De ohatran'izany zany zavatra mety azon'ny olona anankiray, mety nitory izy nanambaran'le famarinana kanefa izy le nitory indray nitavela. De zay zany zavatra mampatahotra be zay zavatra zay. Ary anisany hisy surprise lehibe nge rehefa ho avy eny amin'ny raon'andro iny Jesosy e. Izy tena nihevy tena mihitsy hoe tena ianao nefa nanao zay efa nampanaovanao fahagagana lehibe, toro-teny tamin'ny anaranao zay efa mivoaka ny démonia, tena zay efa nandray fanasan'ny tompo teo anatrehanao, de zay efa zao nefa tsy fantatry Jesosy izy.
Ka zay zany le fampahirizana mihena antsika hoe na de anao efa voavonjy io aza, ao ka ho mailo ianao satria mety ho lavina tampoka ianao am'fotoanandro anankiray tsy ampoizinao raha tsy mitandrina tsara an'io famonjena zay efa voarainao io. Zay zany mahatonga le teny fampahirizana amin'ny apokalipsy hoe tany mafy hozy izy zay anananao mba tsy hisy aka satroka ho lahitrao. Any amin'ny ohabolana 23 any izy de milaza mana hoe vidio ny marina ka aza mity de ny fananarana sy ny fahazavan-tsaina. Zany hoe rehefa menanao le fahazavan-tsaina ity ny làlana, menanao le hafatra, le code secret hoe zao no tokony atao, zao namiditra am'fiaina mandrakizay de tazomo zay, tandremo sao de diso ny kôdy. Fa raha mampiditra crédit ianao ka de diso chiffre anankiray tsy tafiditra zany. Vao tamin'ny herinandro zao nisy olona nitaraina tamiko hoe very de 2 millions satria diso le kôdy anankiray, kiosque izy io, le mpandefa volamena vola reny. De izy io koa nefa zanak'olona sahirana avy any ambanivohitra any, niasa tamina kiosque anankiray de nanary volan'olona, vola 2 millions tsy tonga tany am'le olona nandefasana azy fa olon-kafa ndray. De hafaliana aloha ho an'le olona zay nandray an'le izy satria nisy vola vetivety eo, hafaliana ny azy. Le olona koa aloha ratsy saina tsy namerina, fa le tovovavy kely nidirana angano, nidiran-doza, saika voaroaka tamin'ny asa fa mbola teo moa famindram-pon'Andriamanitra de nitazomina ihany izy fa efa saika ho toriana tany am'pôlisy mihitsy hoe mandainga ianao, mamitaka ianao, mamorona ianao fa tsisy an'zany ozy le tompon'le kiosque zany. De efa nohamarinina moa le izy de marina tokotrany fa mifangaro tsy ampy zany le lasa zavatra hafa zany tafiditra teo e, tsy normaly tsara le kôdy nampidirina. Ka ohatran'zay koa ny ara-panahy, tandremo